fiainana. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro izao, eny izao no ihany ondriko sy andinidinika azy. Amen. Ezekiela 4:30 ny 1:12. Nanapa-kevitra mihitsy Andriamanitra ry havana, handray an-tanana akaiky ny ondra. Tena malahelo ny fon'Andriamanitra satria mihevitra ny teny no mpikarama ireo mpiandry ondry rehetra ny Israely. Malahelo ny fon'Andriamanitra satria tsy mitondra ny ondry arak'izay sitrapon'Andriamanitra, tsy mitarika ny ondry ka manome azy fiainana sy fitsaharana, mamoky ny ondry amin'ny izay tokony amikisana azy araka ny sitrapon'Andriamanitra ireto mpiandry ondry ny Israely reto. Ka dia malahelo Andriamanitra. Dia hoy ny tenin'i Jehovah Andriamanitra, aleo mihitsy, izao no iandry ny ondriko, izao no ihany ondriko, satria ahy ireo mahasari-piaro ahy ireo, tiako ireo. To mampandiny tena sy mampieritreritra izany tenin'Andriamanitra izany, to manondro asy ianao izany izay nitendren'Andriamanitra ho mpiandry ondry eo amin'ny fiangonana kristianina, eo amin'izao tontolo izao. Tadidio ry havana, tsy izay olona eritreretinao no antsoina hoe mpiandry ondry, fa ianao izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao. Raha ho anivon'ny tokantranonao ianao, ray mpianakaviana ianao na renim-pianakaviana ianao ny mpiandry ondrin'Andriamanitra, apetraka Andriamanitra ao amin'ny tokantrano eo. Raha eo anivon'ny fianakavianao ianao, dia tsy hiandry an'izanizy ianao fa ianao ny tendren'Andriamanitra ho mpiandry ny fianakaviana. Raha eo anivon'ny sampany ianao, raha mpikambana anaty sampany ianao, na tompona andraikitrana sampany ianao le mpiandry ondrin'Andriamanitra, apetraka Andriamanitra ao anatin'izany sampany izany hikarakara azy. Ary indrindra moa, raha mpitondra fiangonana ianao tahaka ohatra, dia tendren'Andriamanitra ho mpiandry ny ondry n'Andriamanitra ao amin'izany fiangonana izany. Dikan'izany na izao ny anao tsisy afaka miala amin'izany mampiandry ondrin'Andriamanitra izany. Ka andeha samy andiny tena, andeha samy eritreritra ny tena ny ry havana, mitana ny toerana amin'ny mampiandry ondry avy, salozako mampijaly mampahory ny ondry rehetra izay eo ampelantanako sy karakaraiko tendreny Jehovah Andriamanitra ho tandremako. Fa amin'ity androandroany ity koa dia tenenin'i Jehovah Andriamanitra ianao, satria malahelo Jehovah Andriamanitra mahita ny fomba fikarakaranao ny ondrin'Andriamanitra, dia malahelo Jehovah Andriamanitra ka miteny aminao izy androany, aleo mihitsy izany no iandry ny ondriko, aleo izao no hikarakara azy, aleo izany ia sy andinidinika azy, fa ary eo mahasari-piary ary eo. Ireo ankonana kely ampahoriana ao tokantrano ireo ry havana, mahasari-piaro an'Andriamanitra. Ireo olona fehezinao eo anaty orinasa ireo ne, mampalahelo an'Andriamanitra ireo kristianina rehetra tantananao ireo, mampalahelo an'Andriamanitra ireo, mahasari-piaro an'Andriamanitra ireo. Ny olombelona rehetra mahasari-piaro an'Andriamanitra. Maneho ny fitiavan'Andriamanitra izany tenin'Andriamanitra izany, maneho ny famindrampon'Andriamanitra izany tenin'Andriamanitra izany, fa mampatsiaro asy ianao koa nefa izany, fa tsy mandahona mahafoy atsika izy. Na izao na ianao izay tendrena ho mpiandry ondry koa aza ne, dia mba ondrin'Andriamanitra koa, ka miteny amiko sy miteny aminao koa izy amin'ity tenin'Andriamanitra ity, izao no ihany ondriko. Miahanao Jehovah Andriamanitra, profon'izany ny ananako tombonandro iainana amin'ity maraina ity, profon'izany ny mbola ahafahako mihinana amin'ny sy misakafo, profon'izany ny mbola ahitako ny fahazavana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ankehitriny aza dia tsarovo fa misy tianao any an-danitra any. Jehovah Andriamanitra, tianao izy noho ny amin'i Jesosy Kristy izay tena mpiandry tsara, nanolo tena nahafony ainy teo ambony hazo fijaliana ho famonjenanao. Tena tianao izy, mamindra fo aminao izy ity fotoana maraina ity izay hiatrehanao ny fiainana androany indray no hampatsiarovon'Andriamanitra anao androany. Fa tena tianao Andriamanitra, mpiandry ondry tsara izy ary miahanao izy. Raiso izany ry havana, ary izany fitiavan'Andriamanitra izany no haingany ahatonga anao tena hiandry tsara ny ankonanao, hiandry tsara ny fiangonana, hiandry tsara ny mpiara-miasa aminao, hiandry tsara ny mpiara-monina aminao. Amen.